Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no ianako aminao ato anatin'ny vaoantsary ny televiziona malagasy amin'izao alakamisy atoandro izao manolotra ny araba tompoko ary ampanajana no anasakanao anaraka izany fampalalam-baovao izany. Mialohan'ny dirantsika anatin'ireo fotoatim-baovao dia indro atolotranao vetivety ireo lohatenim-baovao. Anomboka ny fanamboarana ny barazan'ny Befaka ao amin'ny distrikan'ny Fandriana rehefa nampijaly ny tantsana nandritra ny 10 taona tamin'ny fisitrahana rano manondraka ny fambolena. Nahazo fiofanana ara-pambolena teknika moderna ireo tantsao amin'ny commune Mangamila distrikana Antsorobe ampiakarana ny tambokatra. Niverina nisokatra ny tsenan'omby sy ny tsenam-bokatra any amin'ny distrikan'ny Manja rehefa nikatona nandritra ny 10 taona. Ny lafim-baovao manodidina ny fambolena no ndeha mikavantsika ny vaoantsary amin'izao atoandro izao araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy afaka namboly vary intsony tao anatin'ny 10 taona maro any amin'ny tapany atsimo distrikan'ny Fandriana no tsy fisian'ny rano manondraka ny tambary ary tsy afaka ny sitraka herinaratra ihany koa fa potika ny fitondram-panjakana anomboka ny fanamboarana izany asa atao iratso vola dia ny fidasa ny fandarana CTF ary ny ministeran'ny fambolena any an-toerana Alain Rodlisha Rakotormalala. Ity barazan'ny Befaka atao amin'ny commune ny Samadou Fisakana ity no mamatsy ny rano ho an'ny tambary 2,000 hektara atao anatin'ny commune ny Fiadanana sy Samadou Fisakana hatramin'izay no nampisy ny herinaratra ihany koa ho angovo azo avaozina ka tato anatin'ny 10 taona izao no tsy afaka namboly vary intsony ny tantsa aty an-toerana noho ny fahasimbany ireto fantsona mpitondra ny rano makaty amin'ny tanimbary asy mampiodina ity foibe nangovo ny herinaratra eto Samadou Fisakana ity. Naprehitra ny teto Samadio izay notatany jirafia dia maty tanteraka zany jiro zany efa fatao fa 10 taona agnoagny zany zay natapaka azy mamatsy rano ho an'ny fambolena ihany koa io maprehitra ny jiro io dia misy tany 2000 hektara agny zany ato amin'ny commune Samadio latsaka kely vatsiny io rano zay mampiodina ny jiro io ihany koa ambolen'ny tatsa. Ny fitondram-panjakana ny fanavaozan'ny Republikan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao no nitondra vahaolana ka nanaiky fa ho amboarina manomboka amin'ny taona 420 ity ny barazan'ny Befaka atao anatin'ny commune efatra atao amin'ny distrikan'ny Fandriana ireto miampy ny fampiodonana ny herinaratra aty an-toerana. Fahiditra amin'ny fanamboarana zany tsika izao ao anatin'ny regulona stapany ny fanaovana ny fanadiadiana ary aorian'izay moa zany mazava ho azy dia tsy maintsy aho apetraka hoe trinona teti-bola afahana manateraka an'izay fa dia isaorana manokana ny fiday izay mamatsy vola amin'izao tetikasa vavana izao miaraka amin'ny INOPS ary ny programa DIFI ihany koa eo ambany fehin'ny ministeran'ny fambolena izany rehetrarehetra. Nidina ifotony taty Befaka Samadou Fisakana no niona mivantana tamin'ny mponina teto an-toerana ireto mpamatsy vola hanatanteraka ny asa ireto izay notarihan'ny solombavam-baoaka ny Madagasikara ho vita ato amin'ny distrikan'ny Fandriana zava-manitra Andriamary Volamena namantatra ny fomba anatanterahana ny asa. Araka hitantsika zao dia mbola mitana ihany aloha barazy dia tsy maintsy alalinina hoe mbola mahazaka tsara ny rano io sa tokony hamafisina dia avy eo ny tetikasa atao zany dia jerena zay amerenana indray ny famatsiana jiro sy fanovahana tanimbary eo amin'ny fitsirihantsika zao fanadiadiana na ny etude dia any amin'ny volana oktobra antsika ny ebentsika no anomboka ny asa. Velim-pisaorana ny fitondram-panjakana sy ireo mpamatsy vola ary ny solombavam-baoaka ny Madagasikara voafita ato amin'ny distrikan'ny Fandriana izay nanao adisika tamin'ny fangatahana ny fametrahana izao tetikasa lehibe ho an'ny tantsa misitraka ny rano ho an'ny tanimbary sy ny herinaratra ireto. Anisan'ny vinan'ny fitondram-panjakana ny ananana tantsaha-mpamokatra fahaleovantena ara-tsakafo izany indrindra no antony fampitaovana ho an'ireo tantsavy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo mba hoentina anatsarana ny kalitaon'ny vokatra eny fotony. Nadia Razafy mahatratra sy miora fitiavana no mitatitra izay vaovao izay.
Tantsaha manodidina ny 700 isany no sitraka masom-boly sy zezika ary fitaovam-pamokarana avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo tao Analavory, distrikan'ny Miarinarivo Itasy nandritra ny tsenabe Farimbona andiany faharoa. Sa anankiroa no isy akazy dia ny perimetra Mandrevo sy ny perimetra Beteny. Raha ny masom-boly dia sitraka 3 taonina faingo 520 i Mandrevo ary 2 taonina kosa i Beteny. Raha ny urea dia sitraka 7 taonina faingo 4 i Mandrevo ary 10 taonina faingo 4 i Beteny. Izay mitotaly eo amin'ny 520 taonina eo. Ho an'ny zezika na NPK dia hotolorana 420 faingo 3 taonina i Mandrevo, 320 faingo 4 taonina i Beteny. Sampy izany fa tsy maintsy misy sika rehefa misaikana rehefa fahaleovantena ara-tsakafo dia mijery ihany koa ilay aoriana ilay fambolena sy ny famokarana dia ny mahakasika ny vokatra. Ka izany indrindra no anolorana batteuse sy vanneuse, batteuse valo ho an'ny Mandrevo, 4 ho an'ny Beteny ary vanneuse 4 ho an'ny Mandrevo, 4 ihany koa ho an'ny Beteny. Anisan'ny laharam-pamehan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo ny fampitaovana eo amin'ny sehatry ny famokarana mifanaraka amin'ny filan'ny tantsaha mba hampitomboana ny vokatra sy hanavaozana ny sehatry ny fambolena. Mahatsiaro tena mihitsy zay hoe mba misy mitsinjona toa aty am-potony zany ny fitantanana sy fitsinjovana ny tantsaha. Eto zany dia makasitaka makatena tokoa izay ho an'ireo ray aman-dreny ao amin'ny ministera sy ny fitantanan'ny fambolena nanao izay zao ho an'ny fahatritasy aloha. Fototra izy roa ny toe-karena ny vokatra vokarin'ireo tantsaha ka izao no natao dia entina hanatsarana ny kalitaon'ny famokarana eto Madagasikara sy hiantohana ny fahavitantena ara-tsakafo. Raha teknika mpambolena no entim-paharazana ny mahazatra ireo tantsaha ao amin'ny commune Mangamila, distrikana Antsorobe dia nahazo fiofanana ara-teknika manaraka ny fivoaran'ny fambolena izy ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ahafahana manatsara ny vokatra ka isan'ny tanjona amin'izany ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ireo tantsaha, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny fidiram-bolan'izy ireo. Lovasoa José no mitatitra izay vaovao izay. Eto amin'ny commune Mangamila no misy ny vitrine na ny valafankatahaka fitoeram-panofanana ara-teknika ho an'ireo tantsaha indrindra fa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena. Izay ahitana tanin-janakazo maro isan-tsokajiny. Eo ihany koa ny hazo fihinam-boa. Tao anatin'izay herintaona nahazahoan'ny ireto tantsaha ireto fiofanana izay dia hita fa efa miroborobo ny CAPR-n'izy ireo. Zavatra tena taona eto amin'ity sity dia ny mamboly ny hazo entina hanamatsoana ny tontolo. Ao zany misy ny atao hoe bois forestière, ohatrany hoe kininina, ny sapin sy izay mbola maro hafa. Misy koa ato ny atao hoe bois précieux na hazo sarbidy, ohatrany hoe misy koa ato ny atao hoe bois fruitier, zany hoe hazo fihinam-boa. Ireo dia natao ambolena hampitombo ny lafiny ara-tsakafo sy mba ho fidiram-bola. Misy koa ato ny plante médicinale na zavatra ho atao amin'ny resaka fanafody. Maro ireo fikambanan'ny tantsaha toana ny FM3A na ny hoe fiarahamonina maitso manana ampy sy afaka. Ny tanjona hoentin'ny FM3A ny amin'izany dia ny fahaleovantena ara-tsakafo ny tantsaha, ny fanatsarana ny fidiram-bolan'izy ireo ary eo ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Natao zany le hoe vala fakatahaka mba ho modely mivaingana ho jerevan'le tantsaha ety atoerany ety fotony aloha, fa natao koa andalovan'ireo izay liana mba hafantatra iseraserana kasikany hoe inona daholo moa ny atao amin'izany hoe fanatsariana tontolo iainana, amin'izany hoe agroécologie sy ireo teknika maro samihafa izay voizin'ny FM3A. Azo izany hoe vao manomboka ihany moa zany ilay izy fa ny zavatra efa fantatra dia matoa maro ireo fikambanana izay nanatona dia misy tombontsoa mivaingana zany hitandry zareo, indrindrindrindra araka ny tena fangatahany zareo dia le tohana ara-kevitra sy ara-pahalalana. Ho an'ny eto amin'ny commune Mangamila dia isan'ny fanohanana ho an'ireo tantsaha ny fisian'ity vala fakatahaka ity. Dia eto indray ny anisan'ny hoe tanketsa hametrahantsika zany hoe famokarana zanakazo zany ho entina ho any amin'ny vokotany tsirairay avy. Tsy ny tontolo iainana ihany
fa fanatsarana ny siabiarina dia tafiditra ao anatin'izany ny fanamboaran'ireo savony, fanamboaran'ireo zezika komposta, ny fiompian'ireo zezika kankana. Faritra 7 ato Madagasikara no miara-miasa amin'ny FM 3A ary isan'izany ny eto amin'ny distrika Nandosorobe. Nisy arak'izany ny fitsidihana ireo tanin-janakazo no voleny reto tatsa ireto izay ao anatin'ny fikambanana amiray. Teo ihany koa ireo vokatra sy ireo asa tanana izay ezaka nataon'izy ireo tao anatin'ny herintaona monja. Lafomba vaoara-toe-karena manodidina ny fitrandrahana Renakibonitany tonga tany Ambilobe ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny Renakibonitany sy ny taleny kantombola mpanjakana eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitatanam-bola nametraka lamina ao amin'ny fanatsarana ny fandoavan-ketra ao amin'ny kitapo-bola mpanjakana sy eo anivon'ny commune ary ny faritra amin'izay sehatry ny fitrandrahana volamena izay. Ramanandaza Alain Oisha Judicael. Tsara raha apetraka mazava tsara ny fomba entin'ny handaminana mba ahafahana mampidibola avy amin'ireo mpitrandraka volamena aty Ambilobe ka napetraka ho site pilote nanomboka izao ny orinasa Madagold aty Antoerana. Mitanjona amin'ilay izy moa zany dia mba ahafahana mitako hoe sécuriser an'ilay recette zany hoe mba tsy ho verivery fotsiny ilay recette ary ihany koa ny tanjona dia mba ho tonga farak'izay aingana any amin'ny collectivité natao hoe commune sy région zany ny tokony ho anjarany commune sy région mba tsy siny hoe ela ilay vola zay vao tonga makany amin'ny compte ny commune na région. Atratrarina ny tanjona izany dia efa misy lamina matipaika haroso. Misy outil fitaovana digitalisé zany izay fampizarana amin'ny direction régionale mine zany hoe régisseur ny direction régionale mine ary ihany koa misy fandraisana anjarany commune sy ny région zay afaka manao ny fitsirihana na fanamariana ilay quittance voaka amin'ilay système hoe tena izy na tsy izy ilay quittance izay hoentin'ny ilay opérateur na tokony andoha ilay vola dia amin'izay fotoana izay dia mametraka fampitokisana eo amin'ny acteur tsirairay avy na ny mpandray anjara tsirairay avy. Tombony amin'izany hita eo ny vola miditra ary hangarahara ny fitatanana tsy ho very fotsiny ny vola tokony miditra amin'ny kitapo-bola mpanjakana sy ny anivon'ny commune. Ambola marobe ny sampana sy ny sehatra afaka ampiasam-bola eto Madagasikara. Sampam-pianarana mahasarika tanora ary mora azahoana asa ny fandraharana sy ny fitatanana orinasa ho fanina ho mpitarika sy amorona orinasa mba ahafahan'ny hafa mahazo asa ihany koa ireo tanora manaraka ny fianarana ambony. Ny fandraisana anjaran'ny tanora dia antoka ho amin'ny fandrosoan'ny firenena misy azy araka ny voalaza nandritra ny valandresaka niarana tamin'ny mpanao gazety teny Katifotsy ary nanatrika izany ihany koa Maharitra Ramarikoto sy Roger Andriamanalina. Mbola malalaka ny sehatry ny famoronana asa sy ny fandraharana eto Madagasikara. Misy ny sampam-pianarana amin'ny ambaratonga ambony manofana ny tanora ho matianina sy say avy hatrany hiditra amin'ny sehatry ny asa raha vao mavita fianarana. Vao miditra ny amin'ny taona voalohany ireo ankizy ireo dia izay foana mihitsy no averimberina sy amolana anazy mba tonga ny zareo hoe anangana an'izay orinasa an'izay manana anjara toerana lehibe amin'ny resaka famoronana asa zany raha eto amintsika ihany ny ankizy izay mivoaka tato. Manamaivana ny olana amin'ny fahazoana asa, ny fandrindrana ny fianarana sy ny fizarana miasa. Tonga dia opérationnel ireo ankizy ireo amin'ny sehatry ny asa na licence na master dia afaka izy tonga dia miditra na manana niveau ataontsika hoe cadre na miditra au niveau cadre intermédiaire io zany zareo amin'ny sehatry ny asa. Ny partenaire zany manao ny resaka insertion professionnelle, manao ny resaka recrutement dia ireo entreprise hafa miara-miasa aminay dia manome offre spéciale izy amin'ny fotoana io ho an'ireo ankizy ireo. Mpianatra mahery ny 7 sy 10 no navita fianarana ahazo ny mari-pahaizana licence sy master eo amin'ny sehatry ny fandraharana sy ny fitantanana orinasa. Mitoa ny fankakevitra regionaly izay anangonana ny hevitrireo solotena ny sehatra samihafa indrindra fa ny tanora sy ireo mpisehatra amin'ny fampandrosoana fotoana anaovana dinika andinihana ireo lahara-pamena mifandraika amin'ny toe-karena ny fampandrosoana ary ny fandraisana anjarany olom-pirenena tsirairay amin'ny fanapahan-kevitra raisina tanjona ny anangonana sosikevitra maro sy vahaolana mifanaraka amin'ny zava-misy eny fotony ho fanohanana ny fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena. Arahantsika miaraka izay vaovao izay.
tamin'ny alalan'ny fakan-kevitra no nandraisany ireo tompon'andraikitra isan-karazany anjara ny tandrisana ireo olana misy eo amin'ny fanatanjahantena isan-tsokajiny sy ny fitadiavana vahaolana maharitra mikasika izany. Ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no nidiny taty ifotony nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy niaraka tamin'ny mpanolontsaina teknika sady notrony ny mpitondra taty antoerana izay miara-misalahy amin'ny fitalovam-patry ny fanavozana. No tanterahana izany mba ho fanatsarana ny sehitra ny fanatanjahantena sy ny fampiakarana lentana izany. Eo ankilany dia samby resy lahatra ireo niatrika izany fa tena zava-dehibe tokoa ny atrika asa tahaka izao. Tsy aivina fa ny hevitra rehetra izay tapaka dia hangonina ka halefa agny andrenivohitra. Araka izany dia miandrandra sy magnantegna vokatsoa ny mpitia fanatanjahantena rehetra aty antoerana. Hitondra any amin'ny fanavaozana ny tanjony ity fikonanom-paritry ny tanora atao amin'ny faritra Tsimandrefana ity. Tonga eto Toliara avokoa ireo solitena n'ireo tanora avy any amin'ny distrika sivy mandrafitra ny faritra Tsimandrefana. Ireo hevitra voangona avy any amin'ireo komina no ifampidiniany ireto tanora ireto sy iadian-kevitra anatin'ny indroandro ho fijerena ny hetaheta sy ny hoavin'ireo tanora, ny fanananasa, ny fiofanana, ny asa tena ary ny fidiram-bola maharitra. Navitrika ny fandraisan'ny ireto tanora ireto anjara tamin'ny ady hevitra sy ny fifanakaloza-kevitra. Nosokafana androany tao amin'ny efitrano malalaka ny faritra Tsimandrefana ity filan-kevi-paritry ny ho an'ny tanora ity. Ho fanomezana sehatra ny lanjan'ny tanora amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fanatanjahantena dia mipakaty amin'ny faritra Sofia ny fakan-kevitry ny tanora amin'ny fanatsarana izay tontolon'ny fanatanjahantena izay. Nisongadina teto ny fanatsarana ny fotodrafitrasa. Velim-panantenana ireo tanora izay misy piay ka vonina hampiroborobo ny fanatanjahantena. Ny ekipa avy amin'ny ministera foibe no misarika sainy ireo tanora hamoaka ny heviny. Mitohy amin'ny fikonan-doham-pirenena ny tanora ho an'ny fanavaozana. Ny fionana izay fanomezana lanjan'ny tanora sy ny fandraisana andraikitra mivantana amin'ny politika ny fanavaozana ho an'ny firenena. Ny lafin'ny politika ny toe-karena sosialy fitantanandrara ny tontolo iainana ireo ny tendro dimy hamoahan'ny tanora ny heviny sy hitondrany ireo solidalana ho aroso ho amin'ny fikonan-doha-pirenena ho an'ny tanora ny ainga avy ety anivon'ny faritra. Niatrika izany ny teto amin'ny faritra Tsinanana izay nahitana ireo avy amin'ny distrika fito mandrafitra ny faritra. Ny tena hitondran'ny tanora ny fanavoazana amin'ny lafiny maro hampandroso ny firenena sy ny vahoaka ao anatiny eo ny tanjona lehibe. Tsy afa-misaraka amin'ny tantara-pirenena ny ezaka nataon'ny tanora, profon'izany ny fijoroan'izy ireo amin'ny hetsika teto amin'ny firenena hoy ny prefet ny Tomasina Andria Manantsoa Philbert Hervé raha nanokatra ofisialy ny 2 andro fikonan-doha-paritry ny tanora teto Tomasina. Koa soatoavina 3 no hifehy izao fikonan-doha izao: fifanampiana, fiaramientana, fanoloran-tena. Napetraka ny politika nasionaly eo amin'ny resaka fanatanjahantena ny fakan-kevitra ho an'ireo mpisehatra rehetra, hitondrana ny etaeta sy izay mety hanatsarana ny lafiny rehetra. Ny fotodrafitrasa ireo fanatanjahantena nentim-paharazana ka nisy ny famelabelaran-kevitra narahana ady hevitra amin'izao fakan-kevitra izao sy asam-baomera. No tanterahana androany teto amin'ny fitalevam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tsimandrefana ity fakan-kevitra regionaly ity izay natrehan'ireo solitena avy any amin'ny ministera. Taorian'ny distrikany Miandrovazo, Mahabo, Belosoritsiribiny dia ny distrikany Manja indray no nandray ny famelabelaran-kevitra ny antsoroany ny fikambanana mivondrona ao anatin'ny plateforme de concertation pour la refondation de Menabe izay niompana tamin'ny loha hevitra maromaro toy ny hoe inona marina ny fanavaozana sy ny fanorenana tena tiakajoro eto Madagasikara, ny andrasana avy amin'ny fanjakana sy ny vahoaka. Teo ihany koa ny fanazavana ireo rafitra tokony ho fantatry ny vahoaka toy ny rafitra mifototra amin'ny fizakantena isam-paritra, rafitra federaly, rafitra ny fanjakana tokana ary ny rafitra andriamanjaka. Tsy adinon'izy ireo ihany koa ny nitondra fanentanana ny vahoaka havitrika amin'ny fisoratana anarana sy ny fifidianana. Fa ny tena lehibe dia ilay loha hevitra hoe ahoana ny hampandrosoana ny faritra Menabe, miainga amin'inona ny fampandrosoana ny faritra, iza no tokony hampandroso ny faritra. Santionan'ireo loha hevitra nentina novelabelarina
izany rehetra izany. Marina fa aorinana izao natao taty manja izao dia ny distrikany Morondava no hamaranan'izy ireo izao famelabelara-kevitra izao. Anisany fanamby napetraky ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny mba hananana politika ny fanatanjahantena atao amin'ny faritra Menabe. Teboka 5 no noresahina nandritra izao fankakevitra izao izay nahitana ny fitantanana ny fanatanjahantena, ny resaka fotodrafitrasa, ny fanatanjahantena avolenta, ny fanatanjahantena ho an'ny rehetra ary ny fanomanana ny mpanao fanatanjahantena mpandimby ka notsinjaraina vondrona 5 arak'izay ny mpandray anjara. Andrasana amin'izao fankakevitra izao ihany koa ny tena fanavaozana ka mba hiarina hamerina ny fianakaviana ity resaka fanatanjahantena ity. Tsy nisy fehi-kevitra tapaka afa nampanantena kosa ny tale misahana ny maolona izay nisolo tena ny ministera taty an-toerana fa haravina amin'ny sehatra nasionaly ary hatao ango-kevitra iray havadika lalàna mba ahafahana manatanteraka ireo hetaheta-ny tanora hita tao anatin'ny lohahevitra 5 izay ny fampidinihana teto. Voasolo tena avokoa ny taranja-panatanjahantena rehetra tato amin'ny faritra Menabe. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izao fankakevitra izao ny tale misahana ny mahaolona avy any amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ireo mpitondra fanjakana aty an-toerana. Isan'ny politika entin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena manatanteraka ny toromarika ny filohan'ny fanavozan'ny Republikan'i Madagasikara amin'ny fanomezan-danja sy fampandraisana andraikitry ny tanora mba handray anjara bebe kokoa amin'ny raharam-pirenena ny fankakevitry ny tanora isam-paritra. Solon-tegna tanora avy amin'ny komina 1 mandrafitra ny faritra Sava no mandray anjara amin'ny fikonandoam-paritra sy fankakevitra regionaly ho fanavozana ny politika pirenena ho an'ny tanora izao. Tanora mandray andraikitry ny fototra iorenan'ny fanovana sy antoka ny fampandrosoana maharitra hoy kosa ny lehibe ny faritra Sava. Raha nanentina ho tanora tsy hisalasala amoaka hevitry mba ho hitantaratra amin'ny sehatra nasionaly ny volavolan-kevitry natolotry ny tanora ny Sava. Marinina fa talohan'izao fankakevitra regionaly izao nisy ny fikonandoha ho an'ny tanora isaky ny komina no tariny fitalevam-paritra misahana ny tanora sy ny fanatanjahantena. Manao agnara-baolina izao fankakevitra regionaly ho an'ny tanora izao ny PNUD. Taoren'ny fananganana ny plateforme de concertation pour la référendum du Menabe dia nidina taty amin'ny distrikany Mahabo nanatanteraka fivorena fankakevitra niaraka tamin'ny vahoaka ireo tompon'anjaitra avy any Morondava niompana tanteraka tamin'ny fiomanana amin'ny fikaonandoam-pirenena sy nanazava tamin'ny vahoaka ireo karazana lampanorenana lehibe maneran-tany ny dinika no ny mahazava-dehibe azy ireo. Tampaka nandrisa izany fa ny état régional no mety ho an'ny faritra Menabe izay hitondra fanavaozana ho an'ny faritra. Fanaraka tsara amin'ny zava-misy iainan'ny faritra Menabe ny fanatanterahana ny état régional raha nambara ny Olobe Arajaza eto Mahabo. Tampaka fa ajolotsoela eto amin'ny distrikany Mahabo ny plateforme mba ahafana manaparitaka ny lalan-kevitra izay tiana hivohitra. No tanterahana teto ataptanana ny Betroka ny fankakevitra nandraisan'ny fikambanam-behivavy anjato ny anjara nandritry ny fandalovany ireo mpiara-miasa amin'ny vadiny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara. Fankakevitra nandraisana ny hevitry ny vehivavy havadika ho tetika samaharitra hampandrosoana ny fikambanana. Isan'ny songadina nandritra izany ny fikasany ireo vehivavy hanana orinasa hanodiny ireo vokatra mitobaka aty amin'ny distriktany Betroka toy ny tongolo be, ny voanjo, ny voatabia akoatra ny ireo asa tanana maro samihafa. No hamafisiny ireo mpiara-miasa amin'ny vadiny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'izy ireo fa misokatra amin'ny herivelona rehetra ny fikambanana fanjery, fikambanana manaja ny fahasamihafana. Akoatra ny fankakevitra natao taty amin'ny distriktany Betroka dia hitoy amin'ireo distrikta hafa aty amin'ny faritra Atsimo izany. Atrikasa fankakevitra ho fampiroboroboana ny fanatanjahantena hametrahana ny paikady sy politika nasionaly ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Iny votoatin'ny fankakevitra regionaly notanterahana teto Tomasina ny zoma 12 ny volana Jiona. Lohahevitra 5 nakana ny hevitry ny mpandray anjara dia ny fotodrafitrasa, ny fitantanana, ny sportif de haut niveau, ny fanatanjahantena ho an'ny olon-drehetra ary ny tena goavana dia ny tany ketra ny fanatanjahantena. Nozaraina vondrona 5 mpandray anjara ary samy naka lohahevitra iray avy. Nijerena ny olana sy vato misakana tsy mampandroso ny fanatanjahantena eto Madagasikara ka nitondrana vahaolana izany. Eo ihany koa ny makasika ny etomanana. Manerana amin'ny faritra 420 dia samy nahitana izao fankakevitra handrafetana amin'ny politika nasionaly ny fanatanjahantena izao ary haravona ao Antananarivo izany. Tanora maro avy amin'ny distrika 3 mandrafitra ny faritra Vatovavy no tonga niatrika ny fikaonandoam-paritra ho an'ny tanora izay natao eto amin'ny renivohitra faritra Vatovavy
izay rana tamin'ny fitalevam-baritry ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny ministera piay ny tanora. Ny anona ireo etetany tanora aty fotony mba ahafahana manome vahaolana sy mitady ireo tombosoan'ny tanora aty an-toerana. Maro ireo loha hevitra diniany ireo tanora mandritra n'izao fokanan-doam-paritra ho an'ny tanora izao. Mianga amin'ny fokanan-doha taty fotony avy amin'ny komina no engana hitondrana vahaolana maharitra makasika ny olan'ireo tanora aty amin'ny faritra Vatovavy. Tanterana mandritra ny 3 andro izao fokanan-doam-paritra ho an'ny tanora izao eto amin'ny renivohitra faritra Vatovavy ka tonga nanoratra izany taty an-toerana ireo tompona andraiki-panjakana ato anatin'ny faritra Vatovavy sy ny solitena ny ministera piay. Raha ny fanadiadiana dia fantatra fa manodidina ny 520 isanjaton'ny malagasy dia tanora avokoa. Olana sedraina nefa ny tsy fampihany-tolotr'asa sy ny asa izay tsy mamaly ny fianarana noratovin'izy ireo. Nisongadina io nandritra ny fikaonan-do-paritra ny tanora ho an'ny fanavaozana Tato Sofia izay velom-bola izy ireo anatin'izao fitondrana ny fanavaozana izao amin'ny fanomezana lanja ny tanora. Samy maneho ny favononana ny hitondra anjara boriky amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora Tato Sofia izay rarina izy ireo ny hanoanana ny tontolo fambolena ahafahana manana asa maleo tena. Ho atolotra eny anivon'ny sedra nasionaly moa ny hevitra avy aty amin'ny faritra azay nitarika izany taty fotony ny talepandrindra ny hetsika ny fikambanan'ny tanora eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Ratrimo Haja Derantso azay nandritra ny 2 andro ny fikaonan-doha dia ny 1 sy 12 Jona. Naverina nosokafana ny tsenan'omby sy ny tsenam-bokatra ao amin'ny komuna ambanivohitra Bearona distrikan'ny Manja rehefa nikatona nandritra ny 10 taona mahery vokatry ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana tany an-toerana teo aloha. Nanokatra izany tany an-toerana ny lehiben'ny distrika notronindreo OMC Jules Randrembololony aina. Noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana nisy teo aloha taty amin'ny distrikan'ny Manja dia foana ny tsenan'omby sy ny tsenam-barotra teto amin'ny komina ambanivohitra Bearona. Sahirana noho izany ireo tantsapy-ompy sy mpamboly amin'ny fivarotana satria dia tsy maintsy mandeha dia tongotra lavitra vao mahita tsena. Ka mba ahafahana mifehy ny famotsian'omby sy ny mba ahafahan'ny omby mivezivezy malalaka dia tsy maintsy naverina ity tsena ity satria ny akabeazan'ireo omby mivoaka ny distrika miparitaka manerana ny Madagasikara dia aveto amin'ny komina Bearona avokoa. Ankehitriny dia nataonay lahara-pahamehana tokoa ny fanokafana azy indray mba hahatomombana ny tsenan'ny Bearona satria tokony misy tsenam-bokatra, misy tsenan'omby mba ahafahan'ny omby mivezivezy ara-dalàna eo amin'ny tsena sy ahafahany omby izay amidy eo amin'ny tsena mba tena omby ara-dalàna mahazo an'ireny antota taratasy ara-dalàna ireny mba hialana amin'ny famotsian'omby isan-karazany satria izy ireny teneniko teo hoe ny ankamaroan'ny omby izay mivoaka ny distrika handeha amin'ity lafivalon'ny Madagasikara ity dia avy ato amin'ny komina mitazona ny larana voalohany amin'ny fahabetsahan'ny omby ato anatin'ny distrikany Manja ny komina ambanivohitry ny Bearona manodidina ny 2 alina amin'izao fotoana izao ny omby ato anatin'ity komina ity. Ankilany nametrahan'ny fanjakana foto-drafitrasa ara-pambolena sy nanajariana velara-tanimbary goavana ihany koa ity komina ity ka mamaly ny filan'ny mponina ny famerenana izao tsena izao. Ato nametrahana foto-drafitrasa lehibe indrindra izay sorony fitondram-panjakana hoe misy ny perimetre ruke io izay ao vondrove dikan'izay zany agnisan'ny miantoky bevata fisokafany tsena zao fisian'izay foto-drafitrasa zay mamokatsy le olo dia eto ro hitondrana na hivarotan'izay vokatsy zay. Eo koa gn'andany hoe agnisan'ny fideram-bolan'ny komina koa fisokafantsena manahaka an'izao satria sarotsy be la hiandrandra ny fitondram-panjakana avy an-Antananarivo fotsiny ametraka hoe io motivation tsy aloha tena ny komina. Marina fa tsy tsena vao nisokafana ity tsena eto Bearona ity fa efa nisokatra ara-dalàna tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana no raisin'ny faritany tamin'izany fotoana izany saingy tsy nisy noho ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana teo aloha.
Hotoizantsika amin'ny lafim-baovao manodidina ny fahasalamana ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao ny sitraka ny tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka no karakarain'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ZDS Andringitra ny mponina tao amin'ny distrikany Vohibato 300 no nahazo fizaham-pahasalamana maimaim-poana ary toy any amin'ny faritra hafa ny hetsika ara-tsosialy karakarain'izy ireo. Angelo Randrianomanana. Fahasalamana manatona vahoaka hetsika ara-tsosialy no karakarain'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny voalohan-dahy malagasy nandray an-tanana nanatanteraky ny asa ny isam-pandrara miaramila misahana ny fahasalamana avy any Fianaratsoa eo aneviny fari-piarovana sy filaminana Andringitra. Tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana nitarika ny hetsika ny général de brigade Randriana Solo Armina Armanana komanda ny fari-piarovana sy filaminana Andringitra. Natao moa ity hetsika ara-pahasalamana ity ary tsy natao manavahana ny izaniza mba anatanterahana ny vina izay napetraky ny ministry ny foloalindahy Sandriamatoa generaly lehibe ny tamazorondreo tafika dia ny tafika malagasy manakaiky vahoaka no tanterahana izao hetsika ara-pahasalamana izao eto amin'ny commune rural Alakamisy ny Tenina satria maro ireo commune izay somary lavidavitra renivohitra lafiny ara-pahasalamana. Ny distrikany Ambomasoa tao amin'ny commune Ambalakindresy no nanomboana izao fahasalamana manatona vahoaka izao ka andro faharoa ho an'ny distrikany Vohibato natao teto amin'ny renivohitry ny distrika Alakamisy ny Tenina nahatsiaro afa-pahasairanana ny mponina. Mbola tsy nisy ny ohatran'ity fa dia kasitrahana indrindra nahazo fisaboana sy ny sitraka ara-dalàna sy nandavam-bolako ny Alakamisy ny Tenina dia mirary soa ho ny fitondrana fanavaozana afaka avy amin'ny tanindrazana maramila nakaiky vahoaka izay no tonga eto Alakamisy ny Tenina. Nahatratra 300 olona no nisitraka ny tolotra ara-pahasalamana nandrindra sy nanao ny fandaminana rehetra ny zanaky Vohibato vatona sonitry ny tany. Arahantsika indray izao ny vaovao mahakasika ny fanomezan-drano maimaim-poana ataon'ireo fikambanana samihafa. Fanomezan-dra, fanomezana aina. Tonga nanome raha tao amin'ny hôpitaly be eto Antsirabe na CACRR ireo mpampianatra mpikarika sampana teknika vakina karatra. Ankoatran'ny mahampampianatra azy ireo dia manabe sy mitarika ireo tanora be aziny amin'ny fitsonjovana ny fahasalamana sy ny fitiavana namana ihany koa izy ireo. Mahatsara ny fahasalamana ny fanomezan-dra. Mariana moa fa ny 14 Jona teo ny andro maneran-tany ho an'ny fanomezan-dra ary dia hiezaka noho izao hetsika izao eto amin'ny fitoeram-pampianarana sekoly ambony teknika eto vakina karatra. Singa avy aminao vonjy aina ho an'ny hafa andao hanome raha. Io no teny filamatra tamin'ity andro maneran-tany ho an'ny mpanome raha ity. Ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka atomena be no nisantatra ny fanomezan-dra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanomezan-dra. Notronon'ireo solotena avy amin'ny fitaliavana maromaro 500 cc na antsasalitatra isam-batan'olona no nalaina ary finosana raha 20 no voaomana tamin'ity fotoana ity. Santatra ihany zao afa isan'andro dia misokatra ny varavarana eo amin'ny hôpitaly ho an'ireo tsara sitrapo. Izao hetsika izao dia mba ho fanampiana ireo mpiarabelona mila famonjena izay manome raha manome aina. Hetsika maro sosona no nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ny fanomezana raha taty amin'ny faritra Analanjirofo. Ankoatra ny fanomezana raha maimaim-poana ity dia nankalazana ihany koa ny andro natokana ho an'ireo manana fiangisela. Ny ara-dalina tamin'izay ihany koa ny famorana zaza maimaim-poana. Isan-taona dia manana anjara feno amin'ny fanomezana raha ny mpitandro ny filaminana. Nambaran'ny lehiben'ny zandary aty Analanjirofo fa miombina sy miara-miasa akaiky amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny zandary. Nanentana ny tarem-patry ny fahasalamam-bahoaka aty Analanjirofo ny mba hanaovana ny fitiliagna meloha mba hafantarana ny soritra aretina fiangisela satria aretina manaranaka izy ity ka tsy fantatra raha tsy amin'ny alalan'ny fitiliagna. Maimaim-poana avokoa ny fitiliagna ary ho raisin'ny fitoeram-panjakana an-tanana sy ny ministera ireo olona izay manana fiangisela. Nanohana tamin'ny alalan'ny hetsika natao rehetra ny Rotary Club ary ny asosy ao no niantoka ny rano sy ny sakafo maivana.
La fomba vahoaraty sosialy vehivavy mivondrona ao amin'ny fikambanana mafy 2 avy amin'ny fiangonana FLM 2 anatin'ny sondamparitany Taolaniaro sy Ambovombeandroy no nofany tetika samiaso mahakasika ny fanodinana sakafo. Naharitra 4 andro ny fampiofanana ka tanjona ny mba ampaharitra ny fitehirizana ny vokatra misy any an-toerana tsy ho mora simba ary ampitomboana ny fidiram-bola andreo tantsa mpamboly. Janina Tenaina, Joa Marcelin no mitatra izay vavao izay. Mitoetra ny ezaka fanatsarana ny farim-piainan'ny vehivavy atao amin'ny faritra Androzy Anosy izay ataon'ny fikambanana Mihasoa. Vehivavy 20 mpikambana ao aminy no nisitraka fampiofanana momba ny fanodinana sakafo mandritra ny 4 andro. Ka nandritra io fiofanana io dia nahazo fahalalana sy traikefa azo ampiarina avy hatrany ireo mpiofana. Ireo zany dia tafiditra amin'ny antsoiny FLM hoe mafy mpanentana sitrapo momba ny asa fampandrosoana ifotony. Efa niara-ny asa nandritra ny 2 taona tamin'ny Mihasoa izy ireo nofanina sy napiana ara-pitaovana mahakasika ny fanodinana sakafo. Dia androany zany nisy indray ny fanamafisana an'izay traikefan'izy ireo zay mba hahafahana manamafy mijery bebe koa ny lalam-barotra tokony hisy ary mijery ny fanatsarana ny vokatra mba ho tsaratsara kokoa ny famohanana azy eny amin'ny tsena. Le nafa izahay mahazo fahalalagna boaka eto le tiandraikitsy miandry anay agny hanambaraka ny mpiaramonigny rehetra mba hanatanteraka izay ka antsaka isiandava hahatonga anay mpiaramonigny rehetra hanagny hanigny mba hatanjaka satria ty fitehirizagna azy zany ty mba hatanjaha ary ty mba hanagna izo amin'ny ty toeragny misy azy tsikiraikiraiky hanagna ay fampidiram-bola zay raha zay na ohatsy tsy atao ankiraviravy le tena anagnagny vola. Tanjona amin'izao fiofanana izao ny ampitombo ny fahaiza-manao andreo vehivavy ny amin'ny fikarakarana sy fanodinana ireo vokatra ara-tsakafo mba tsy ho simba haingana, hanatsarana ny kalitaon'ny sakafo ka hiteraka asa ho an'ny tsirairay. Ka antenaina fa hitondra vokatra tsara eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ara-tsosialy izay hanampy ireo vehivavy andray anjara bebe kokoa hampandrosoana ny fiarahamonina misy azy. Ho any amin'ny distrikany Benenitra sika amin'ireo vaovao manaraka ireto no fanana nandritra ny 5 andro amin'ny fikirakirana ny informatika ireo bentanana rehetra any amin'ny distrikany Benenitra. Izany no natao dia hanatsarana ny tolotra omena ireo vahoaka eny fotony. Davidson Andrenantenaina. Hanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omena ireo mpanjifa eny anefiny komina dia ilaina ny fafehezana ny nomerika izay manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia. Rehefa mahavoafehy ny numerika mantsy ireo mpiasa eny anefiny komina dia ho haingana kokoa ny asa rehetra ka ho afapo ireo mpanjifa. Izany no antony fanofanana ireo bentanana, ny sekretaran'ny komina ary ny trésorier. Mitondra zava-baovao aty fotony satria amin'ny resaka teknôlôjia eo ihany koa amin'ny fampandrosoana amin'ny arakasa fampandehanana asa eo anivony komina. Dia amin'ny fikirakirana azy moa hoe amin'ny fampiasana azy eo amin'ny 70% aloha ny tompony andraikitra efa maharaka fa manampy fahalalana no efa manana ireo fitaovana numerika avokoa ireo komina enina mandrafitra ny distrikany Benenitra ka izany no antony fanofanana azy ireo. Efa miroso ny fitondram-panjakana ary amin'ny tontolon'ny numerika amin'ny fanantenana ny asa fanjakana ka ilaina ho an'ny fea amin'ny numerika zany na miresaka teknôlôjia vaovao ho antsika bentanana so atsika rehetra zay ely amin'ny tanàna indrindra fa ny komina rurale. Nofanina ihany koa ireo tompony andraikitra avy eto anivon'ny distrika. Izy ireo avy eo no hapita izany eny anivon'ireo komina. Misy fampianarana maro zany afaka omenan'ny komina zay no mahatanjoka azy hanampiana bebe kokoa ireo komina ireo ary afaka misitaka an'izany aty amin'ny distrika zareo raha ohatra ka misy asa tiandreo ho tanterahina ka dia misy ihany koa ny zaha fanampianan'ny komina zany amin'ny fanangonana ambokevitra zany. Izany hoe misy ambokevitra zany mahakasika ny komina zany atao anatin'le zaha io. Izao fanofanana izao nototosa dia ny fanohanan'ny tetikasa mionjo izay vatsian'ny Banky Mondiale vola
amin'ny alalan'ny ita na ny association internationale de développement zay eo ambany fiadidian'ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Nametraka paikady arovana ireo olona manana toetena variry ao amin'ny distrikany Benenitra ny commandeny bourgadeny gendarmerie ka miantso ireo ray aman-dreny izay mananjanaka manana toetena variry anantona ny tompony zandary arovana ny zoan'izy ireo. Ny David Sondre na tena natrany no mitatitra izay vaovao izay. Mba ho fiarovana ny ain'ny olona manana toetena varira dia mandray andraikitra ny gendarmerie pirenena eto amin'ny bourgade Benenitra. Efa ho 4 taona izao no mipetraka eto amin'ny bureau zandary i Mahasolo sy Olivianina, mpianadahy praitapo izay samy manana toetena varira avokoa. Tsy mora ny asan'ny zandary amin'ny fiatoana ny fandriam-pahalemana fiarovana ireto mpianadahy varira ireto. Fiarovana ny ain'izy ireo ary mifandraika ihany koa amin'ny toromarika avy amin'ny fiapan-dakana amin'izao fotoana izao izay tsapa ary hita fa mirongatra dia mirongatra ny famonoana sy ny fangalana mason'izy ireo tatoato. Ka na izay natzay efa nisy any izay mesira izay fepesa izay tany aloha hatramin'izao teto amin'ny brigade Benenitra amin'ny fiarovana otony anak'Andriamaso ireo varira ireo atao faritra iadidina. Marina fa anankiroa ihany izy ireo atao amin'ny faritra iadidian'ny brigade Benenitra olona roa mianadahy avy ao Ranitsara izay nalaina tegna amin'ny tanànany dia nitezaina sy nompiana ato. Na izay nazay nefa ny ray aman-dreny ihany miatoko sakafony fa ny ainy no arovanay ary andro aman'alina. Na mianatra na mivavaka ary dia ho aterina mandroso ny verina dia arovana an'izay vatany izay. Naty entanina ny olona zany ho entina aty amin'ny brigade ilay zaza apetraka ato aminay efa misy trano manana ampianahana azy mandra-pahatonga le ataon'ny fanjakana fahobea foibea dia hoentina aty aminay le izy mba hisoroana mialoha ny mety trangana sy fandriam-pahalema mahakasika ny famonoana sy fangalana ny mason'ireo zaza varira. Fiarovana ireo olona manana toetena varira hatrany anangana azafady anangana ivitoerana iay ireo olona manana toetena varira ny fikambanana mira ka ny Moramanga no ametrahana izany. Xavier Ratolotso, Richard Juvenal. Paikady apetraka ny fikambanana mira ny hanorina ka ny taizana ireo zaza manana toetena varira avy amin'ny faritra maro eto Aminosy ka eto Moramanga nandrenana amin'ny fotodrafitrasa. Trano lehibe mirefy 20 metatra ny lavany, 10 metatra kosa ny sakany no naorina hitaizana ireo zaza izay misedra olana eny anivon'ny fiarahamonina. Nambarany filompanorina ny fikambanana ny lieutenant colonel Rakoto Arso Eugène nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana toetena varira teto Moramanga fa noho ny fahitana ny fijalian'ireo zaza varira nandritra ny vanim-potoana nitazoman'ny andraikitra teo anivon'ny Gendarmerie pirenena tany amin'ny faritra Tsimatsinanana no nahatonga ny tena ny tady Bray Ombinantoka hiarovana ireo ankizy. Ny fikambanany Masera Petite Missionnaire Ouvrière de Saint-Joseph eto amin'ny fokontany Analalava no nanome ny toerana ary ny fikambanana iray avy any Fransa no namatsy vola. Tetikasa na projet noforon'ny association Mira zany izy io fa iarahana miasa kosa amin'ny association anankiray matapitronina any France zay ny namatsy vola ny fanorenana anazy. Mbola misy ihany koa fitaovana maro samihafa ahafahana manome an'izay hoe formation professionnelle ho an'ireo zaza izay mipetraka ato izay sy ireo zaza izay hoe manana toetena varira izay. Heverina fa hisokatra amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taona ho avy io zany ity centre vaovao ity. Natokana ho an'ny zazavavy ity akany efa miorina eto ity ary eo andalam-pitadiavana mpamatsy vola kosa ny akan'ny zazalahy ka ankizy efatra mianadahy any Vangaindrano no efa nifindra sy beaza ny fikambanana Tsy Moramanga. Mahatsapa ireto tanora fa milamina ny fiarahamonina iainan'izy ireo aty an-toerana. Na dia ho azany sy fitoviana amin'ny resaka volokoditra sy ny resaka fahitana eny amin'ny soratra eny amin'ny slaitra be rehefa manao lesona efa hain'ny ankizy daholy ny miezaka mampitovy an'izay amin'izareo
fa treto mitoa amin'zareo rehetra sisy manavakavaka fa ary milamina ny sainay. Ankoatra ny lamesa izay natao teto amin'ny paroasy Analalava nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana toe-tena variry dia zanaka palme izay natao fampitana hafatra no novolen'ny fikambanana ka tanjona ny tsisy ny fanavaka vaham-bolo-koditra satria iray ihany ny olon-drehetra ary samy zavaboary n'Andriamanitra. Vaovao avy any Fianaravo Atsinanana lafombavao mandidina ny fanabeazana mangataka fanampiana avy amin'ny fitoram-panjakana mba hanamboarana ny tranom-pianarana izay efa simba sy mitetehany amin'ny EPP Ambokarivo Zapanambodomanga faharoa ny Ray aman-dreny sy ny tompona andraikitry ny sekoly raha ity fanadadiana hoentin'ny edira mananjavy ity. Misy sedra olana ny mpianatra amin'ny EPP Ambokarivo Zapanambodomanga Dienora sisy koa ny Fianarivesitra Faritra Angalanjiro satria rehefa avy ny orana mitete ny trano sady dibo-drano ka voatery mampody ireo mpianatra ny mpampianatra hoy taletsekoly. Efa ela zany ny trano ny tafo jiaby efa mitete arakeo ny dabli niaraka taminazy io efa ndray simba niaraka tamin'ny trano hantitry daholo ke miangavy ireny mpitondra fanjakana zany mbo hijery akaiky ary mangataka re mbo hanome fotodrafitrasa tsara hatao amin'ny aketo Ambokarivo fa ny mpianatra ny aketo tegna mazoto zare mandeha mianatra zay mpampianatra kao miasa araka le tokony ho vitane noho ny fotodrafitrasa reo simba zegny izy any misy mahatonga ny Ray aman-dreny misy lasana zegny izy mandeha amin'ilay trano tsaratsara satria raha vao avy ny oragnandro lasa mampody zaza zahay satria trano jiaby re mitete daholo ireto izaza madinika re zegny lasa mipodiny satria tsisy tany hanorata ny tabla tsy ampy. Efa misy ny ezaka nataon'ny fokon'olona mitarihan'ny lehibe ny fokotany miaraka amin'ny Ray aman-dreny mpianatra fa misy ampahany mbola tsy vita. Eo koa ny tsy fampin'ny W ka angatahan'izy ireo ny fanampiana avy amin'ny fitoram-panjakana. Tegna efa ratsy zegny ny fotodrafitrasa. Ny Ray aman-dreny moa zegny magnano zegny fa mahakasiky ny anjare zegny hafa fa ny mahakasiky ny fotodrafitrasa zegny mandray an-tagnana zegny zay fokon'olo zay taritiky efa misy moa zegny ny ezaka nataonay nagnano tsy paipaika na vita kely zay vitanay zay navitagna zao ilany zao dia eto moa zegny mahatonga zay mba mangataka fagnampiana aminareo tompona ndraiky voakasiky zegny. Vonina izy ireo amin'ny fandraisana anjara raha misy manampy amin'ireo asa mbola tsy vita. Anokatra lalanao itendry Fianaravo Atsinanana ireo mponina ny antoerana mba ahafahana misarika ny herinaratra ny jirama ho tonga ao amin'ny antoerana mba hisiany ny fampandrosoan'ny tanàna edira mananjavy hatrany no mitatitra ny vaovao. Hitarina ny herinaratra ty Fianaravo Atsinanana mankany itendro ka noho izany dia mezaka ny fokon'olona amin'ny fanamboaran-dalana mankany amin'ny tanàna sy ny zana-tanàna ka ny sokafana bebe kokoa ny lalana mba hanamora ny fitarihan'ny herinaratra. Zay moa zegny fokontany Ambokarivo manana zany tanàna efatra agnisan'ny zegny moa zegny aketo intendro akaiky ny miaramila dia ny potonjiro moa zegny soragna ny fanjakagna ny karakaran'izay efa tonga aketo agnivon'ny tanàna ny intendro. I parcelle ndraiky zao efa miezaka koa manokatra lalagna itsofotro amin'ny tokantrano tsiraikiraiky mba hatongavany jiro hagnatin'ilay tokantrano zegny ny tanjo ka ny asa lalagna le makatra agnivon'ny fokon-tany moa zegny karaha ny tegnanay dia efa mitariky ny vahoaka matetika isaka talata fa le aketo moa zegny niany resaka lalagna mitsofotro agnatina parcelle intendro agnatin'ny fokontan'ny Ambokarivo. Dia ny fiezahan'ny fokon'olona faty misy anahy aty aketo zegny zahay dia mbola mitohy ny eza mbola misy pont kely mampitohy anay vato mbola vovidinay mbola ny pasy mbola zinay angatana fa ny simagna sy ny fivio agnanaovan'ilay pont kely zany ny fisy aminay mila famonjiagna zahay sy ny fifagnampiagna aminareo Ray aman-dreny ambony ka mangataka famindram-po aminareo zahay amin'ny tiny titezagna mifanohy ilay zany tanàna sy ny tanàna misy anay. Magniry mba ho fokotany mahaleo tena tanàna itendro satria lavitra izy ireo any amin'ny fokotany Ambokarivo rehefa manandra raha atao. Amaranantsika ny vaovao an-tsary amin'izao ataondro izao ny lafombavao mandidina ny Ayady Karate naharitra 2 andro ny fiofanana manokana na stage ho an'ireo mpikatroka ny karate GKA any amin'ireo distrika 7 manerana ny faritra 4 misy azy ka tany Vatomandry no nantanterahana izany. Nadia Bakotry, Soliteny Televiziona Malagasy amin'ny Vatomandry no mitatitra ny vaovao.
dingana tsy maintsy solalovana eo amin'ny sehatra ny karate jika ny fanaovana stage anamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika sy ara-panatanjahantena anireo mpikatroka ary koa hanatsarana ny firindrany sy ny fampiarana ny fenitra teknika iraisany jika amin'ireo kluba hafa. Teto Vatomandry nanatanterahana azy ity izay fotoana namerenina ny fampahafantarana ny teknika fototra ny ampy ny fampatsahivana ny tsy pifehezana sy ny sotoavina entiny karate ankoatra ny fifampizarana traikefa sy fanombanana ny avolenta ny mpandray antsara. Fiofanana izay iarahana amin'ny tale teknika nasional ny Madagasikara jika izay ao ambany fifehezan'ny fédération ny karate eto Madagasikara. Ny Madagasikara jika izay mpikambana ny jika eran-tany dia mampitovy lenta teknika eran'ny Madagasikara mba tsy ny mpikatroka avy eo andrenivohitra ihany mba manana an'izay afo teknika tokony ilaina fa dia tonga eto zany zareo mizara traikefa mifaritra rehetra mba ahafahana mifankahita aloha fankafantatra ireo mpikatroka rehetra fa indrindrandrindra koa ilay voalaza teo mba ampakarana ny avolenta teknika satria raha misy fivanana fanatsarana avy any amin'ny foibe eran-tany dia voarainy zareo mpitantana Madagasikara ary miparitaka aty amin'ny fasy. Ankoatra ny mahafanatanjahantena azy koa dia sady fitezanana vatana saina fanany ao. Voizina matetika ny arts-martiaux tontolo sy daga dia herisetra zany fa mifanohitra amin'izay tena fitezanany maha-olona ahafahan'olona manana fifehezan-tena ahafahan'olona manova ny toetrany mba hanana an'izay fifehezan-tena izay ny karate ka ny fatongavana ohatr'izao zany dia hanamafisana orona zany mafitezana izay fa koa eo amin'ny lafin'ny fifananana satria ny karate dia sport afaka hanaovana fifananana ary misy fifanana eran-tany eran'ny kontinanta koa ka ny fatongavana zareo aty zany dia efa hanomanana isaty ireo fiatrehana ny fifananana isam-paritra hatramin'ny nasional. Manodidina 3 arivo ny mpiangaly azy ity ary navitrika ireo mpandray antsara na tonga solotena avokoa ny avy amin'ny distrika 7 anatin'ny faritra 4 samihafa dia Angalanjorofo Atsinganana loatra mangoro Vatovavy. Nahatra 2 andro izy ity ary dia nofaranina tamin'ny fanamafisana fiara-miasa ho fampandrosoana ny taranja karate jika naneho fahavononana trany amin'ny fanohanana nyreto tanora ireto tompona ndraiky mpanjakana nahitana ny lefitry ny lehibe ny distrika sy ny lefitry ny be ny tanàna tonga niatrika ny fanokafana teto. Tapitra ny fotoana ny fampalalam-baovao mankasitraka anao tany tokantrano tany anaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoana anao indray tenako rahampitso velomary tompoko lasy tompoko vavy.